Iray tamin'ireo nandray anjara tao anatin'ny dinika ho an'ny fampihavanam-pirenena farany teo teny amin'ny CC Ivato ny antoko Fanare notsindrin'ny filohan izany antoko izany fa ilaina ary tokony apetraka eto Madagasikara ny fampanjakana ny fihavana. Misy ny antso ataon'ny antoko Fanare taori ny dinika ho an'ny fampihavanam-pirenena izay notanterahana tany Ivato farany teo. Ny afatra lehibe indrindra zany dia tohizanay hoe hanao fihavananay fa tsy hoe ilaina amin'ny ombina zao teny mera sy ny filoham-pirenena fa izahay ny tenako zany dia vonona hanao fifonana sy bebana amin'ny taranaka ny mpanjaka ny foko hafa zany ivelan'ny merina. Izay ny fampihenako amin'izao indrindra ny mpanjaka Sodesa zany indrindra ny mpanjaka be Antemoro Ramasitrakariva nisaka taminay fa manaiky an'izany ny olona fa dia miandro fotsiny zany le hoe ahoana ny azahoana ny Vatomasina Mahamasina satria nangataka ako zany amin'ny filoha Erajona Mampianina ny Vatomasina satria teo amin'ny Vatomasina taritaritana ny razan'ireo mpanjaka ireo nampijaliana azy ary nanozona ry zareo. Izay tompoko ny afatra lehibe indrindra hoe ny Fanare zany indrindra ny tenako ny filohan'ny Fanare atoko fanjakana ny Repoblika hanao fifonana sy bebana amin'ny mpanjaka amin'ny foko hafa ivelan'ny merina. Nanamafy moa ity farany amin'izao ankatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao fa ilaina ny fitoniana sy ny fihavanana. Aoksika hiavana aloha, fihavanana aloha fa tsy fizarana seza hanao appel d'offre hoe iza ny hipetraka amin'izao. Sasa-masy manao zao vana gouvernement dia ataovy an'izao indray. Zavatra tsy hany mihitsy ny tena olana amin'ny tena ny olana amin'ny zavatra dia le tsy fihavanan'ny olona. Zasy milaza hoe fankatiavana matsy manao hoe iza ny tiako iza tsy tiako fa ny fihavanana amin'ny malagasy dia tsy misy an'izany tsy mifandevo maty zany. No antitra an-terin'ny filohan'ny Fanare fa tokony atsaratra ireo adiady ary atao ny fihavanana ho azy dia tokony ovaina ihany koa ny lalam-panorenana.